vavatsika io misy ohatranao zay ry Andriamanitra renay tsara indrindra Andriamanitra fitiavana Andriamanitra mpamila fo Andriamanitra tsofoka aminay fa mananatra sy manitsy ary manome Andriamanitra toromarika izay hoentinay miaina ny fiainanay ao amin'ny lalana lavabe zay hitondrano anay Tseranao Jesosy raha mbola afaka mipetraka eto amin'ny tongotra anay zay hianatra fantatrao anay Jesosy fa mianatra foana zay ampianarina foana zay fa matetika tsy mety marina mianatra amin'izay nefa tsy mahazo na inona na inona koa azy satria matetika dia mihidy amin'ny fivady sady tsy miova no tsy mitondra fanovana dia magnataka indrindra mao tompo sokafo ny fonay torotoro Jesosy ny fovatonay aizay magnataka ny teninao fa tena sarotra aminay mianatra lalana magnataka mao koa zay amin'ny marina ty raha hianatra ny bokiny Estera mba ampianaro izay tena iainana izany zay satria velomaina Jesosy ny fotoana anay izay miatra tsiaka tsy erika eto toerana ty raha tsy mahazo fiainana raha tsy afaka miaina tsy mitondra izany ary miaina zany eo amin'ny fiainanay ary mijoro vavolobelonao eo amanodidina azy dia ny tena tianay antimarinay tokoa dia eto aminay ianao mitsidika anay tsirairay avy ianao mibitrika aminay tsirairay avy ianao mitsanga eo ankilanay ianao mampiana manitsy ary atao botonga fiainanay izany fiainany fanotonao Estera dia ampianatra eto koa atonga ianao hoe no tena mpampianatra tsara indrindra ianao no mpampianatra tapitsoatra fa ranomasonao ihany mahay mametraka ny teninao amin'ny fomba mahomby indrindra ao anatin'ny fonay ko dia tapony atongo mba tsy hita ary zavela ny felona hoe fa ny felonao ny anaranao Jesosy no natapy zany ny voalohany tena mpiavana dia ny fiarabana anareo vehivavy Estera tsara tarehy tsara bika rehetra avy amin'ny samy eferay mamanotoa zaho Jesosy tenanay FDL rehetra misaotra sy miondrika eo anatinareo ka misaotra ary miteny hoe tia Jesosy anareo ary tia ny lehilahy ny somary hafahafa amiko eto dia misy olona ato an-dramoso ary tena be olona indrindra dia aty an-dramoso aty sy ary amin'ny fa ianareo le atreko ary atonay dia somary vitsivitsy any somary hafahafa amiko tia nefa moa saikeko ampianana daholo zao misaotra Andriamanitra isika misaotra ihany koa ny komitiny FBL ianareo rehetra zay miketrika sy namanto amin'izao zekabe zao miarahaba ihany koa ny rofibeny FRM zay manatrika atsika eto misaotra anareo nanome anjara tenako ampianatra ny bokiny Estera tsy fantatry moa na filo minitra no anjara totonia mifarana amizay vaky izy toniany FBL raha marina moa dia efa mianatra ty bokiny Estera ty davolontsika tany toerana tsika rehetra tany synodra zakakely tany filovana tany fitandrena fa ny ataoko eto dia satria rehefa manana le boky kely any aminareo dia anindry amin'ny teboka zay tena lehibe ka mety eo amin'ny 10 minitra eo fa rehetra ny fampianarana izay ataoko mihoatra zay efatra minitra efa nitenenako zay ka ny tena tantsiko dia ny azotsika lesona izay soantsika eo amin'ny bokiny Estera satria ataoko tsisy dikany ianarantsika ny boky manontolo raha tsy misy zavatra ho resina atao amin'ny bokiny Estera satria tena olana tena lesona matetika dia mianatra foantsika tsy mety mahazo lesona eo amin'ny fiainana dawa io sabetantsika amin'ny fianarana ny bokiny Estera sady manomboka bekoly antsika
eo amin'ny boky Estera no mianatra azy. Ny boky Estera ny FDB sy afaka teolojia ngeza be amin'ny boky izao. Alemanitra no tompony tantara sy ny fotoana. Ary izy dia Andriamanitra mpanafa sy mpamonjy ny olona. Ary raha ina fomba azo anaovana izany dia atao ka tsy maintsy tanterahina ny famonjena sy ny fanafana ny olona. Ino hevitra lehibe sy afaka teolojia ngeza be ao anaty. Ujenetsika voalohany aloha toejavatra oviana moa zany Estera zany. Toejavatra manahoana ny tantara sy ny zavatra manodidina zany. Rehefa lasa babo tany Babilôna reako ny Jiosy tany manataona fikarovato sy dimanjato anoany. Talohan'i Kristy zany dia nipetraka tany Babilôna ny ankamaroan'ny Jiosy. Nisy sasany tamin'izy ireo tsy lasa babo fa nipetraka tao amin'ny faty Israeliana. Noho zany dia manodidina taona dimanjato eo ireo dia resin'ireo Persiana reny Babilôniana. Noho zany dia tsy ilay empira Babilôniana na ilay fanjakana Babilôniana intsony no nanresy sy nifety an'izao tontolo izao fa Persiana reny. Noho zany dia resy Persiana Babilôniana ary nipetraka ho mpanjaka sy tompony Babilôna ny Persiana. Ary dia nanana toerana manokana tao Babilôna izy. Noho zany dia namoaka didiny mpanjaka sy hoe Kirosy izay mpanjaka ny Persiana mba hanefanoa daholo ny vahoaka Jiosy rehetra satria efa resiny ny Babilôniana. Namoaka didy izy alefa mody ary hatsangana ny mandra Jerusalema, hatsangana ny tempoly, ambonina daholo ny fitaovana masina rehetra zay nangalany Babilôniana tao amin'ny tempoly ka hoentina mody amin'ny Jerusalema. Io iavana no nazahoana le fomba fiteny mody amin'ny tany Jiosy. Dia no tany Israely tany Jodia ny Jiosy. Ary eo vao azo antsoina hoe Jiosy ny zanak'Israely. Satria dia Jiosy dia fony ny Jodia. Io ihany. Manomboka zany tsy mampana azy hoe Jiosy. Noho zany dia marobe no tany Jerusalema nefa misy ireo tamana tany Babilôna ka tsy noty. Isan'izany i Estera sy Mordecai cousin. Cousin moa tsy dia loatra ny antikana cousin teny malagasy. Fa hitantsika eo moa ina moa zany cousin zany. Noho zany dia tsy mody izy mianadahy eo fa mipetraka tany Babilôna ihany izay efa any Persiana moa tamin'ny amponza fa zany Babilôniana izy. Dia tamin'ny fotoana io raha ijerekerina atao hoe fanjakan'ny Persa isika dia fanjakan'ny ngeza be manomboka avy amin'ny Ezipta ka tonga hatrany Pakistan afatsy Inde. Any sanatsara zany manavatsavany afatsy Afrika, Europa manontolo tonga hatrany Azia no fatra nisy ny fanjakana Persiana. Dia nisy an'ity mpanjaka iray izay amalifaty ny rainy. Satria ny rainy dia niady mafy amin'ny Grika fa tsy naresaka. Noho zany dia eo no idirana mpanjaka tsy hoe Ahasuerus izay nanjaka nanomboka tamin'ny 720 ka hatramin'ny 524 taloha Kristy. Ny zavatra mameno ny fony ty mpanjaka Xerxes na Ahasuerus ty dia namalifaty ny rainy satria resiny Grika izy. Noho zany dia ao anatin'izany fotoana izay nampisiny ny fanitarana ny fanjakana tao anatin'ny heriny ny fanjakana Persiana. Ao anatin'izany fotoana izany misy ireo tantara ny Estera sy Mordecai.
Tsy fantatsika izy nanomboka ny bokyny Ester sady tsy ilaintsika raha teo zany. Mety io anakata hoe Jose nivelona avy amin'ny fahabolana no nanoratra azy tsy fantatsika. Fa ndaotsika hifantoka amin'ilay olona zay mpandeha anjara na filalao anatin'ny fitandràna satria tsika ohatra mijery film. Ny voalohany zany dia i Ester. Ny anaran'ny Ester dia raha ny fiteny zareo tany Persa tamin'ny fotoana zany dia ny hoe kinga tsara. Ary tena tsara toy ny tovovavy. Ary misy koa ny mieritreritra fa mety avy amin'ny anaran'Andriamanitra bavy Persa sy hoe Ishara no nazaona ny anaran'ny Ester satria ilay Andriamanitra bavy DS sy hoe Ishara io dia Andriamanitry ny fitiavana. Ilay Andriamanitry ny hatsaran-tarehy angamba no ny hatsaran-tarehin'ny Ester dia nomena azy ilay anaran'ny Andriamanitra bavy ny Persa. Fa ny tena anarany izay nomeny ray aman-dreny azy amahajotry azy dia aramilay fitenebe hoe Hadasa izay midika anarana voninkazo manitra sy tsara tarehy izy io. Tsy nifantatry ny tena anarany tia teny malagasy raha misy atentsika ihany. Fa mitovitovy amin'ny felana rotra na felana zamborizango izy ny sasany mitovitovy amin'iny ilay felana ilay voninkazo io zany ohatra hoe Hadasa izay anarany Ester. Ny faharoa tsy faharoa fa voalohany dia zao Andriamanitra hafa ty bokyny Ester ty fa tsy nisy Andriamanitra misy voatoro na Andriamanitra azy. Ary zay nasarotra ny natafidirako amin'ny kalona Jiosy satria tsy nisy Andriamanitra voatoro na Andriamanitra azy. Mety mietretsika izany hoe dia bokim-pivavahana ety satria amin'ny alalan'izany fanginana izany izay tsy ahitana ny alalan'izany no itenen'Andriamanitra mafy dia mafy eo anatin'ilay boky. Satria ao ambadika ireo tantara rehetra sy fanaminana fotoana rehetra ao amin'ny boky dia Andriamanitra no mandamina ny taimina ny fotoana, ny toerana, ny olona sy ny sisa. Noho izany Andriamanitra na dia amin'ny endrika pasiva aza dia izy no mpandray anjara fototra voalohany indrindra ao amin'ny bokyny Ester. Fatelo dia Mordecai izay cousin-ny Ester, izany hoe zanaky ny raha nandrainy Ester. Hitantsika zany ny Ester ny faharoa ny andiny fahafito. Ty cousin zany Ester sy Mordecai. Ester dia malaza fa tsara tarehy mazana. Ary tsy tsara tarehy ihany fa tsara bika ihany koa izy. Natoky an'Andriamanitra ary izy dia zaza tanora vavy zay manoa ray aman-dreny, manoa ny fitaizana satria ity Mordecai ity nanangana azy ho tahaka ny zanaka. Ary tena nanoa zany Mordecai zay angadany zany izy. Faefatra Assuerus izay nanjaka araka ny voalaza teo nanomboka tamin'ny 5:19 na tamin'ny 5:20 mpanjaka hafahafa mana tamperament fotrotra sy miregetra, mpanjaka mpamalifaty ny rainy. Ao anatin'izany toetra izany no idirany ao anatin'izao tantarany Ester izao. Zafikely ny lera anatin'ireo Kiosy izay namoaka didy nampody an'ireo Jiosy ho any an-tany izy. Dia efa dirifana dia ilay fahavalo ratsy fanahy sady ratsy toetra dia Hamany. Ilay fahavalo mpikotrika ny fananganany Jiosy manontoko. Ary voalaza mazava tsara ary tena zava-dehibe nanomana ny mpanoratra azy foana hoe Agagita izy. Misy dika lehibe io satria isan'ny fototra izay mampisy ny olana sy ny problema rehetra io anatin'ny boky Ester ny maha-Agagita azy. Taranaky agaga ny dikana zany sao dia gaga ianaliana. Donc atsika hijery voalatiny tantara.
izay ataoko maimaiky satria efa nampy daoly efa mahaky daoly toko voalohany asaitsika toko voalohany ka tena toko fafolo toko voalohany ny fanomboany tantara ao amin'ny boky Ester riavana dia fanasana lehibe izay nataony mpanjaka Asuerus zany hoe fomba ty mpanjaka ty moa zany rehefa azy manao fanazara-tena tasika nandritra teny-bolana dia manao fanasana ngeza be izy izay manasana ny olona rehetra nandritra ny 7 andro rehefa tapitra izany kansiona serako voalohany fadimy rehefa tapitra izany am'izany ny olona rehetra zay tasosana renivohitry na lehibe ake dia namavana-mpanjaka fanasana asa fotoana tena kiazany tanomolon-trano mpanjaka 7 andro ny hinana sy ny sotro any sakafo be sy ny zava-pisotro maro sakafo efa miakatrakatra ny alcool sy ny degré de divay dia ny teny mpanjaka hoe alevaty vasivady fa hoaseko ny olona eky ny hatsaratare sy ny hatsaramika tamin'izao fotoana zany dia voalaza ny kadra fa efa be vokany lay zanaky izareotra hoe Artaxerxes ity mpanjaka vavasy ity sady tsy tia raha tena le sehoseho eo amin'olona efa maro sy ny sisa anaovana fireneza nalà izy rehefa nalay vasy ity tsy iseho eo amin'ny amreo nasena rehetra sy reo mpanjaka dia tesina mpanjaka ny varamena teo any dia namoaka dity mpanjaka fa tsy vady notsony ity vasy ity nisy zavatra natahora zay reo tamigakora sao dia izy fieritreretana mouvement féministe ao amin'ny voalohany ny andiny fa iraika ambiroapolo ka andiny fa roa ambiroapolo raha tsy ozy ny mpanjaka satria ny vady mpanjaka misy no hampiseho ohatra latsany ny vahoaka rehetra ka mety anao fieritreretana féministe reto vehivavy reto tsy anoany vady noho zany dia roana ity vady mpanjaka ity so ary eto riavy no ahitantsika tempéramanty mpanjaka fafa izy ndra mandeha izy miaraka tamin'ny tafika nisy orambe miakatra ny rano dia nasainy nanao tetezana reto miaramilany reto misy telonjato eo miaramilany eo anakota tetezana vita le tetezana ny lazana mandeha morana mirodana tamin'ilay tetezana tesika hiaga ia ny mpanjaka Asuerus tonga dia tapahana olon-dohan'ireo nanao tetezana izy olona tsy mahay minino tapahana eo olon-dohany nefa koa dia tezika mafy tamin'ny satria misy rihatra be koa tamin'ny rano anankiray samoaravara be ny rano tezika koa mpanjaka zaho ozy mpanjaka rehefa tsy ajeny reto rano reto midio anatrarana reo kapoy eo rano reo dia nakakarafasa eramila kapay rano bakaona mpanjaka manasanao dia kapay kapoy anaty tsy mety janona lay rano favarapara rojo vy eo alay vozy dia kapoy rojo vy raha kapoy tamin'ny rojo vy ny rano tapakan'izany ny tamperama natoetra ty mpanjaka ty mpanjaka taitatra mora tesitra mamono avy atrany rehefa tesitra izy toko faharoa rehefa Jehova miasa dia tsy misy masaka lasa ny efatra taona satria navitra zany fatataona zany dia lasa miady ny mpanjaka miady tany rehefa tany miady tamin'ny fanjakana grika izy dia miverina avy any izy resy mpanjaka sy mitafiky ny olona moa rehefa tratrana problema dia mitady fomba mahakaky falifaliana tena dia zao nataony ny fomba nataony mba mampiakarana an'izay ny courage ao anatiny dia isafidy ny vady izay sotra ny vasy izy dia nanao an'ity fifaninanana mondial mihitsy raha satria fanjakana ngezabe io izay
manomboka any Egypte mandrapatonga hatrany Pakistan atoerana tsy vehivavy tsara kare daholo reo miadana tombatombany olona fa anoany amin'ny 50 000 dimyadamany no candidat éligible tamina fotoana zany izay isafidiana dia ilay fahatantara-driosa zao Joseph dia milaza ao am-boky tantara-driosa fa efa jato ireo vehivavy virgina sy tsara tarehy izay isafidianana ho vavy ny mpanjaka ka izao izay tiany mpanjaka no lany no zao dia niaga atao amin'ny mpanjaka vehivavy virgina tsara tarehy efa jato samy tsara tarehy sy tsara bika manja daholo rehefa zatovavy reo dia zao nomena azy ireo daholo ny zavatra ilainy rehetra ikarakarany vatana na resaka menaka ahosotra vatana eo na tsy fantatro na efa misy rozalevra moa tamin'izao fotoana zany tsy fantatro na efa misy karatalon ve tamin'izao fotoana zany na misy karazana style akanjo nanaovana na lokombolo sy ny sisa fa dia natao daholo nomena azy daholo nandritrany 12 volana 12 volana riamana manangana deodorant ankiray no apilitsy kely aloha maro sa tsy mantry sa dia kely mpanjaka re zany sa tsy tiana soloana manangana akanjo ray nandritrany 12 volana nikarakarana azy efa jato re na ny vatana na ny tarehy ary indrindra satria zany vatany mpanjaka zany dia toerana manokana spesialy na ampianarana azy ireo koa resaka protocole sy fahaizamiaina sy ny sisa sy ny sisa dia samanana koatsy moa zao rehefa miazana olona izay mpitahaka azy izay mampianatra azy mpanazatra azy na miazo manokana koa Ester ary Ester volaza fa nomena mihevitra tsara indrindra ao toko fahatonga dia fasitsika eo mahita azy volaza koa iana izay tsy hita ao amin'ny baiboly malagasy oatra hoe tsara bika fa zaho rehefa mijery azy na fiteny hebreo dia hita tao le izy iafe toar no filazanana no teny hebreo tsara bika Ester sady tsara tarehy ozy tonyeretina teto amin'ilay mandeha igny hoe she is beautiful she is pretty tsy fantatro ny teny zay azo ilazana fa ao anatina vehivavy rehefa jato tsara tarehy sady manja tsara bika mbola misy anankiray ao zay hitany mpanjaka fa tiany asa na ino na teny zay azo ilazana manja loatra io dia zao eo nalefa amizay fifaninanana nalefa amizay fifaninana satria mihitratsirare ao mpanjaka zany ny vehivavy tsirairay rehetra atao ao anatin'ny vehivavy efa jato dia misy anankiray zay misedina sainy mpanjaka sy ny maso Ester Ester izy no tiany mpanjaka nahita fitia teo anateny mpanjaka toko faharoa dia fahadimy ambin'ny folo toko faharoa dia fahaenina ambin'ny folo toko faharoa dia fahafito ambin'ny folo no satroana sady voninahitry ny mpanjaka vavy i Ester solany vasity ilay zazavavy ilay tovavy kamoty izay maty ray aman-dreny izay natao tsiritsira satria andriosa vehivavy zany tsy dia misy dika loatra taka fitaovana ihany tsy saina azy rehefa manisany olona ity vehivavy zay natao tsy misy dika tsy amanina ty no satroana ny sady voninahitry ny mpanjaka vavy tonga mpanjaka vavy ny persa i vasity ile jiosy kamoty Ester zafady Ester manaraka tsara ireo sonatombo efa amizay miazo no ahitantsika le fomba fiasan'Andriamanitra zay samy kristain amin'ny fandamana ny fotoana sy ny toerana amin'ny fotoana rehetra dia tsy misy zavatra kisendrasendra amin'Andriamanitra fa izy mana-tanteraka azy nandehandeha tany amin'ny lapan'ny mpanjaka i Mordekay ouzeny Ester tamin'ny fotoana io izy no naheno retovana koa zay nikendry ambony ny mpanjaka Asuerus ary dia notanteriny
tany amin'ny esterana babiny ary esteran-daza azy tany mpanjaka kodiery samody retona zay ny kely amona mpanjaka io misy dika lehibeny irazana azy reto tokopately misy amle ilerangay raha tsy fanahy atyrogamana agagita izy izy anaty dia olona nanatoerambony tao amin'ny fanjakana-piasa akaiky ny mpanjaka azo erosy karazana prêtre misy agavazy rehefa mandala azy ny rehetra dia mimondrika tehilerana tombo mihitsy azy fa Mordekay tsy namiankoratika taminy tsy namiankoka taminy atetezitra lerana tehitramazy fa tsara ho fantatsika rehefa miantony zay natonga ny Mordekay tsy miankoka ary natonga ny Hamana tesika ny volamena sy ny tandramanty ny androso manontolo mihitsy azy ny antony avana dia ty lolompo rancune zavatra efa ela be tany ny resaka fahavalo ny Jiosy sy ny Agagita satria tany amin'ny vanjanak'Israely avy any Egypte dia nisan'ireo fokatsy hoe Amalekita zay nanafika ny zanak'Israely dia nozon'Andriamanitra reto Amalekita reto harina ary izay rehetra mahita reto aringana azy satria taranaka voaozona amina taranaka Esau izy ana Mesopotamia Exode 34 ny andiny fahavalo ahitansika izany zany anoany amin'ny 5,700 sy arivo ary 350 Kristy namboana reto tantara sy rancune eo amin'ny Agagita sy Jiosy ity sy ringana tanteraka liavana ny Amalekita fa tamin'ny andro Saoly mpanjaka rehefa mpanjaka Saoly voalohany fa 1,10 dia mbola misy any taranaky ny Amalekita izay taran'ny mpanjaka zay hoe Agaga avy amin'inona azy hoe Agagita zay taranaky Agaga izay resy ny Saoly nefa tsy nivony Saoly raha marina zany dia tokony naringany Saoly ny Agaga sy ny Agagita novonoy daholo reo olona rehetra zay niaraka tamin'ny Agaga tsy nivonoy teza taminy Andriamanitra ka naniraka Samuela hamona ny Agaga ary no tetiteterany Samuela arabatehisatetetena tamin'ny asy isan'ny Agaga ao Samuela voalohany 15 fa 13 io eto kasiny mampifahavalo ny Agagita sy ny Jiosy no mitohitra ty amin'ny taranaka rehetra ka aty ataonjato fa enina anio Kristy avy ataonjato fa 1,10 ka ataonjato fa enina sy mety levona ny rancune sy ny lolompo tao amin'ny Agagita areto izy ary amin'ny Mordekay koa mahafantatra fa olom-boaozona ty tsy mahafantatra an'io ilay Hamana zay Agagita koa mahafantatra fa ireto le nandrina ny havany rehetra no zany dia raikitra teny ady namoaka didy amizay Hamana arigina daholo Jiosy rehetra era fanjakana zao natao tamin'ny mpanjaka ireo Jiosy reo mpanjaka ozy dia tena dangereux amin'ny fanjakana fa itombo reo ireo no hampisanao ka dia misy mbola vitsivitsy ao tonga dia vonoa daholo reo ariany daholo ary alevo ny fanana mba atoantsika ho tapim-bola dia nandraiky io mpanjaka nanao sonia zany mpanjaka miely eran-tany rehetra ny kandrinianana ny Jiosy toko fahaefatra fifitinytsika toko fahaefatra eo amin'ny toko fahaefatra tsika mahita am'izay ilay mahery fontsika Ester rehefa nahery an'izany kandrianana Jiosy zany Mordekay sy le Jiosy rehetra tena fanjakana dia nalahelo ny fadianina ny gogogo ny tomany ny vavaka mino hafa ny vavaka izy reo nangataka mafy tamin'Andriamanitra ny mosombovoka fomba Jiosy moa rehefa malahelo izy na rehefa petraky izy dia mipetraka eo an-tany dia hosora vovoka ny vatana matory tiapiary ny akanjo ary dia tamin'izay fotoana zany no naheno
zany dia nisy fifanakaroza nareo amin'ny Mordecai sy Estera. Nameraka olona nakaraka Mordecai foana. Estera mataly ina mahazo anao. Ina no mampibobo anao sy ny sisa. Rehefa fantatry Estera zany dia atahotra Estera zany. Ao ty fahaefatra. Dia izao ny zavatra misy. Mandehanana ozy Mordecai mitsangana maherezana mietsena fahorarinana ny vahoaka Joseph ny avanao rehetra ho faty ho vinga. Izao nefa problema ny Estera tamin'ny fotoana io. Ary resaka fotoana Andriamanitra fotoana sy fandanana tantara. Tamin'ny fotoana io dia 30 andro iray volana no tsy mitady ady misy ny mpanjaka. Misy koa mitady sasy teny hoe mety nisy vady hafa koa ny mpanjaka Ahasverosy. Fa tsy mitady ny Estera izy nandritra ny ray volana. Raha ianao vady ao an-trano ka tsy hoe ny vadinao tsy natsony tsy raha rahiny mandritra ny ray volana mety afafa ny eritreritro. Dia zao ataony Estera mafy bezana misy fa zany ka efa ray volana no tsy natsony mpanjaka. Andeha ho amin'ny mpanjaka avy eo sao tapany lohao. Tanka fonjandrindra no teny Mordecai. Aza manao anakampo fa ho afaka loatra no Joseph satria ao an-trano mpanjaka. Fa raha ingia mitsy ao androandro zao dia isy fahafana sy famonjena iseho azo amperina azy. Ho an'ny Josy fa ianao sy miteraka avirainao kosa dia ariga. Ariga ny mahalany. Ity dia isan'ny teny mahafinaritra ariga ao amin'ny boky Estera. Iza mahalala izy fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao amin'ny fanjakany. Toko fahaefatra ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Raha ianao Estera ozy Mordecai tsy mandeha any. Sao dia mieritreritry ianao satria ao vadiny mpanjaka ao amin'ny lapa-mpanjaka. Dia izao koa vonjen'Andriamanitra ianao izany. Ho afan'Andriamanitra ianao izay. Fa ianao sy miteraka avirainao dia ho ringa. Fidio azy ry Estera. Na ianao mahatovy ka sy Andriamanitra na ho ringana ny vahoakanao. Nitsangana amin'izay ilay mahery. Zao izy hitomtena na ho faty na ho velona dia hita ao am-mpanjaka ka hiresaka mpanjaka. Mariana voio Joseph zay atsosany ary fa diana moa ka aza mihinana misotra telona androandro ary zaho sy akivako hitako toy zany koa hifaty toy zany koa ary am'izany no hidirako ao am-mpanjaka na dia tsy araka angalana azy ko raha tahiny maty aho dia maty. Zao izy Estera hanao sorona ny aiko aho. Hanao sorona ny aiko aho ho an'ny firenena. Fa ianao kosa mivavaka sy mifadia. Dia nanao sary tolony zany. Toko fahadimy. Nisy fanasana amin'izay. Toko fahadimy hiditra ao mpanjaka izy. Fomba mpanjaka tamin'izao foana zany rehefa matory amin'ny varavarana ianao ka tiany ekeny hiditra ao aminy dia tongony amin'ilay teza. Midobodobo ny fony Estera hiditra ao mpanjaka. Ho faty zay. Velona. Fa niditra izy notombo mpanjaka tamitena izy dia niditra ao mpanjaka. Nangatary mpanjaka izay zavatra tiany sy hangatary. Zavatra tsotra no nangatary Estera fanasana invitation sakafo. Mba hiala sakafo aminy olona roa ihany dia ny mpanjaka Ahasverosy sy Hamani. Nangaty ny mpanjaka tonga tao amin'ny fanasana koa mantsy ny mpanjaka Ahasverosy falifaly i Hamani satria mieritretra fa sady tia ny mpanjaka no tia ny vadiny mpanjaka. Nangatana amin'izay izy i Estera mba fanasana fanindroany dia tanteraka koa fanasana fanindroany izay nanasana ny Hamani sy mpanjaka Ahasverosy ihany. Ao toko fahadimy zao toko fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahaenina ny andimy voalohany. Ino nangatanao izy mpanjaka? Zao izy niteny amin'izay izy tao anatin'ilay fanasana. Io lehilahy izay nasaina io ny mpanjaka dia
azy handrikana ny jiosy niakatra avy dia avy ny marikana ny azo emisy niakatra avy dia avy ny marikana ny azo emisy tezitra azo emisy ary nivoaka tany am-pokotany nivoaka tany am-pokotany izy dia zao ny zavatra misy rehefa nivoaka tany am-pokotany izy dia natahotra nangovotra ny Amana ary dia nanatona ny Ester tadia natavona foan'izany misy rehefa misakafo ny persiana dia tsy latabatra tahaka izay ihinanatsika ankehitriny fa mandrivika zareo zany eo amin'ny karazana fandriana kely zany no mandrivika no sady misakafo alefsanatsana zany Estera somary mandrivika eo amin'ny fandriana Hamana mangoaka eo alohany mangataka mafiano matsiro vonona izy mangataka mafy hiadibatra mpanjaka matsiro vonona izy misy foana izy satria rehefa tezitra mafy mpanjaka asoemisy dia nivoaka tany am-tany tany amin'ny jardin nakasaina tsara ny fangataka raha dia moa ny tension sy nytosodrany dia niverina viany izy rehefa miverina viany izy eo avaravara ina zavatra hitany Hamana mangoaka fa fijenaty tsy mangoaka tsy mangoaka mangataka amin'ny Estera anafana fa fijeriny asoemisy azy dia Hamana manafika hamonana ny Estera eo no ahitatsika fampiasa n'Andriamanitra amin'ny fotoana izay voatendo sy ny toerana izay voatendo rehefa nahita zany amizay Ahasverosy tezitra nidra tamantrano izy dia niteny tam'Andriamanitra hoe tsy vitany antigana ny jiosy anao fa nivaky misy ny vononao teo mady nivoaka ny didria nisy amina hazo zay saiky no manina hanatonana ny Mordekay zay saiky hanatonana ny Mordekay io no valazo fa hanatonana ny Hamana misy tantara iray koa aza izay ny ao amin'ny andimy fa valo sy fahasivy dia tantara somary mampiomeny efa mampieritreritra izay rehefa tsy nahita tory ny mpanjaka Ahasverosy famiany dia nalainy le boky zay firaketana tsara vitany olona dia hita taony amin'ny Mordekay izay namonjy ny ainy izay niaro azy taria voalohany zay misy olona reo zay misy olona vitsivitsy saika aminazy misamy dia tafona toa zany izy nanapa-kevitra fa hanome valisoa any Mordekay amin'ny fotoana indrindra dia natany mpanjaka izy no ao antokotany ao tamizao fotoana zany dia Hamana ny tao ary natany izy hoe raha misy olona mozity manao soa manao zavatra tsara manao ino no ataonao azy dia tamizao fotoana zany Hamana teo azy izy sady boninahity nanao mpanjaka ny soavaly zay nitendrena mpanjaka omeo azy fa mendrika azy zany tamizao fotoana zany ny mpanjaka dia omeo any Mordekay fa izy mendrika izy eto amizay rehefa mivoaka didy hamonana ny Hamana dia ny tsy maty ambony ambany tantara rehetra zany ilay Hamana zay saika andirana ny jiosy narigana izy sy nampony ny manontolo i Mordekay zay saika arigana novavonjy ary niakatra ho amin'ny toerany Hamana ka nomena fosat voninahitra ka tonga premier ministre mpanjaka izy novonona daholo reo taranaky Hamana rehetra ny zanana ary ny trano dia nomena ny Ester eo mitapitra ny tantara voavonjy ny jiosy nampiasay n'Andriamanitra Ester le vehivavy zay iverina ho justifia le kamboky hanavitra sy hamonjy ny vahoaka tsy mbadika ny rasy rehetra zay tokely ao atao ary voavonjy avao inona no lesona ho anareo FBL sy ho an'ny FLM am'izany io tena zava-dehibe ianareo nefa maitsenjeny boky Estera na dia tsy nampiasa le hainareo zany fa ny tena lesona fa ny tena ianaratsika eto dia ny
E eu fico vendo ele sendo pura, não sei o que, pura, Zé que a B, Zé que a Kemi, tu bebê, tu Kemi, me esfaquear na boca. Faltei na mão, se me é, Zé Pegar mais, Isaac e Filho. Kapan siya, yan. Dawa, bukan yan. Lesya bueno. Nzoza na ito mo pukyo. Sipaka na nituvyan yan. Fasi jetu ni ule na lebeo bukdezo. Nianga adyamna fuleti unampazna alaid ulna marna rankin. Denotazuma minafona elabe kalimu fuchumuna zenapisi ni sifana chana fifana nana si fifana wera au kunesera bate. Nous sommes dit ya na tsikia vuanga. Falisa ni problema sini ule na tezaka de matamaro ni mano ni funi o magazin fiteiriza na fa. Ile mwenye sasa vou bater dia na ida caminhão na crai só na caminhão comigo vez de mudar o bem ni problema zanga de marchama dia mana botar fune ulasa zordia feliz na fa até minha tradução se vai estar fedado isso, se vai estar tudo errado, mandou-se errado, mandou-se errado, se tiver mesmo fudia, sabe, jordia. E eu raso nem se todo lá, guna, mango. Olha senhor, a zona magra, isso é uma elas mango, como zadienas, para que depois escapa mesmo. E falou que não lhe escapa, mas o que eu fui mais para ti, o belo te escapa, né? E o que é essa querida? Ali uma samia faria para ser cristão, mas se eu é, hanara Cristo. Nisatama fat ni ulama que troquei de tunga cristão. O tunga vida batista, o padre para santo. Utuma diabo, utuma pastor, utuma piante, utuma catequista cristiano. Fala que eu tomo que você não acredita assim lá, mas daí você sabe. E o voto é. Antigamente eu me disse que eu tinha na rua na café na sua casa, na rua na sua bem. Na rua aqui, você quer peitar? E tratar as vezes. E nós vamos tratar ele zordia. Mas não pode ser zordia nem zaria. Zaria não. Vou me alater aqui. Leitoeira para dar o sistema inteiro. Zaria ou me feleza. Não vai deixar ofertar e fracoteca de lá. Jordia. Tu na casa, se isso dia aqui está no pensar, é como mais, não é só dizer no telefone, na chat, no Facebook, na SMS. Tu vai dar um Instagram, você sabe? Que a ti, ura, zaga que era mal organizada, sério, me vocabo, jordia, de tamanho. Isso é como não lazy, até mesmo lá com bem puxou. E eu deixo da boa não ver a tia tratar minha mãe lá. Nem na fata minha mana, dentro das duas sortidas, mana passat. Hala preto, justo tá junto com uma festa do sortido. Zora, raya que pouquinho estéreo, e é pouquinho estéreo. Pessoal, agatá Jesus, Jesus, videz-vous jordia. Foi-nos jordia.
dira Jesus tsy zao dira noety ho any amin'ny toerana zay niavira fa fo ny fomba zanak'Andriamanitra ny fomba manaraka Kristy dia trésor hitehirizany fitiava Jesosy azy. Jesosy tianao Israel na dia lasaka aza mihety na dia nagatsiaka an'izay tsy narary a Jesosy misaotra tsara ny fampianarana teo zay nanitsy a tena fiara misy miteneny fampianarany misaotra Jesosy nahita ny fianarantsoa misaotra tsy ampana tena dala fiaranay misaotra Jesosy ampana ny fiaranay satria tena zaonao ho tiavalo zay misaotra Jesosy zany no tokony ameny fozany ala pamela heloka zay k'Andriamanitra riavana pamela heloka ny mpanaraka Kristy fa ny etika ny amana dia etika malifaty etika malifaty fa ny etika Kristy dia éthique de restauration étike fanarenana ny lavo étike famelomana ny maty étike famelakely ny mpanao baolina zao satria efa mpanao baolina tsy tadidiko le mpanao baolina reny rehefa vitany match na resy na écrasé zao dia manina izy fametana fair play no piensina zany amin'ny sport fametana mianara Kristy riavana ianara Jesosy tsisy dika namiananao eto ty toera ty namianinao vola sy fotoana sy toerana raha tsy mianatra isika ianara ataon'ny Jesosy ao anatin'ny fotoana saty nitorodona ko mety ny FBL ny kapaka natabatra ny sasany ny trenirasy ny sasany mivoaka ny tokotany ny sasany olaka zakorota zany dia zao natao Jesosy nahatekenao dia inona nataonao inona nataon Jesosy ny mpanaraka Kristy dia mianatra mamela iraka sy manasina tahaka nataon Jesosy ihany ravana olona miaramila zay ampiasaiko azy ny sitrany ny sofiny dahany bandy criminel zay miaraka vahoano tena iny hoe any ionato am paradisa vavela pamela io vehivavy tratran'olona efa hotoana maty mpivatena nefa eo am Jesosy dia ho Jesosy hoe voavela neka aza manotany sony pamela eka videvo iavana ny poubelle avoaka vetana aramisy amreo FBL vehivavy namanao eo akaikinao eo aza vela voaka ty vavahady roa erizy raha tsy efa famela eto nareo videvo eto ny poubelle falo Andriamanitra dia tombony tantara sy tompony fotoana Andriamanitra no mpandamina tantara sy mpandamina fotoana azy no manao ny tantara azy no mametraka mpitony izy no mpanafa izy no hamelona tompo tantara fa izao riavana maro be ny olona maro be ny zanak'Andriamanitra no tsy manaiky Andriamanitra velona sy mitonga tantara dia izy no tianao tantara izy no tia metraka tantara atetra ita azany dia mifandray amin'ilay fanevantsika raha tena hoe ataoko ahoana no fijeryn'olona zay mandoro firenena ataoko ahoana no fijeryn'olona zay mandoro firenena Estera vovó izay nirany Andriamanitra mpanao tantara hitonga fanavaoza sy fiovana eo am-tantara fa ny zavatra mampalahelo aby dia zao torina ihany zany teny zany ampianarina ihany zany teny zany fa tsy iaina ny fiangonana rehefa tonga ny fifidianana rehefa tonga ny fifidianana zaho efa nahita tsy milaza ndraiky aminareo milaza ny zany fa efa nahita fa niatrika fifidianana
vola amizay izy manao kolikoly amizay izy rehefa lany izy de ozy izy hoe Andriamanitra nofirenena izy tsy Andriamanitra azonareo lalaovina ny Andriamanitra esteraka tsy Andriamanitra amboarinareo amizay tsy avanazy tantarany Andriamanitra esteraka fa izy manamboatra tantara sy mametraka tantara sy mametraka olana lala kolikoly zany Andriamanitra aleo iantsonanareo vehivavy ry Estera rehetra zakanareo ve mijera zany tantinareo ve mijera zany aleo ninetsika hiatra hainazy hoe hiatra hetika hoe izany indrindra no iantson'Andriamanitra anao eto amin'ny toerana miandra ny boky Estera aza mangina aza matanty de zavitakan'izany neo firenena neo fiangonana zaho zao antananareo hoe atsangany ny tanan'izay fanakana fotany nanamarina ny ananany fa ifiditsika 2025 ifiditsy firenena tsangany ny tanany zay fanakana fotany misy kidikidy avao ray roa telo dia hoy isika amizay rehefa tsy mifidy am-2023 io tonga tsy manjary tena parakoty fahoaka sinsisy nefa ianao tsy nanaka fotony namarina ny kalatrao ianao mifidy mitoky amizay akory fiangonana zakanao ve mitariky anao zay napetraky ny olona mialana kolikoly sy ny vola anao setra rehetra dia angina ve anao tsy eteny ve anao ahoana amrefa alovana maro isan-karazana ao mitokatrano anovola ao mitokatrano anovola ozy ny fitenany avatra zay hoe andrano mididi miboaka avy ao an-trano aloha ina noloza izay famanjo amin'ny tokatrano ina le oloza manantanina eo amin'ny tokatrano eo amin'ny zanako eo amin'ny vadinao eo aminao inandrindry ary avy eo amin'ny fiangonana misy anao eo amin'ny firenena ina le loza manantanina ary afara moa zay fanao kolomina anakoa ianary kolomina roa de zao eo amin'ny ankavia soraty eo daholy ireo loza rehetra zay hitany na eo aminao na eo amin'ny tokatranonao na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny firenena dia eo amin'ny ankavanana izay tsy maintsy ataonao satria ianao le olona voatery izay rahana le ndao ataontsika le kolona misy marobe izy manomboka aminao aloha tara anao le mivavaka efa lozana izy ny zanako miteny ratsy soraty ao ny vadiko dia manana vadikely anivela soraty ao daholo zaho Jesosy dia miady ampiara miasaniko rehetra soraty ao daholo misy marobe izy nao ampiangonanay Jesosy miady zay ao nefibela tsy ao fankatia tsy manao adidy mihitsy aho ao fiangonana ny fokotany tsy misy rano hosotrona ataonay leaevitravatiko zay de izay problème ao tsisy rano de nazo dia misoratako eo zay asa lalina zavatra azoko atao amanalona ny firenena eo koa misy zavatra be lehibe ao amin'ny firenena izay soratanao eo daholo miakatra ny viditrana miakatra ny gasoil sisy ny notin'ny zanako midina foana isanandro fanaky fa tsy mijana eo miapity eo kolona faharoa amin'ny ankavana de soraty eo azy ny zanako miteny ratsy izy mampiteny ratsy azy mety ozy reo mety anaty lasy izy miteny miakatra teny ratsy fa ny psychologue be milaza fa ny fitopolo isan-jato eo toetra zanatsika io de nalainy avy amin'ny tsika
fratele, sau de soție, rații, în sumni. Eu ne văd. Trebuie să văd nou. Eu văd nou să-i mană văd în vedă. Fratele cu mană că s-au de soție, care ne văd. Să te ambițează nou, mă, tu, ca să mă rămăsani. Asta mă rămătăm. Mă nu joacă jos că-i hidra zvanăoare, zice că e ladă-n fulbahă. Ara cum așa-n fulbahă, de la ladă de hidra zvanăoare, de la tine. Ni pământă cu de la cum așa-nă. I de văvăuzi, am să-așa cu să-tură pământă. Ta di Dio riamana, ta di Dio è bella malano. Fiziavano Ian Wafra Manarna, fiziavano. Ta Dio. Fiziavano Ian Wafra Manarna, fiziavano. Val Franz, ten mandrata za gomeca mandrata, falava. Fiziavano. Rifacciamo, rifacciamo la fiammata. Die cagas. Fai sì, non lo conosci vivo, non va bene. Un giorno ci ho preso un po' di fare. Allora fortuna che me lo che vou matar e não sei o que eu digo. Satia Marco, il era un capo di sua figura, di te e di quello. Fiziavano e hanno fatto fiziavano. Io non so in chiesa pese gli amanti. L'usa mangiuni anche una cosa. L'usa mangiuni c'è la capinosa. Ma c'è sempre. A toppe, a ciò, ricordano da un lista di vita. Apertau eu om compartilhar não sei disso. Isso aqui é tudo não vai casa. Isso não é de rasvar. Precisa rasvar. Bakra, precisa bakra. E o beijo. Nisso vai já nada se já o que é certo de jogo. Fornece na letra a Juan. Jogue jogo isso. Facciamo rapidi. Jogo di jogo. Ma che invece ma che tanana niasa mitsangana ma non vivernieni anautrani. Tu facciamo. Fiamuro. Fine. E o fine ecco. Ma quando reureo ne piazza ne provi da letane. Ma non ne resta fama. Hanno lo pare. Ma non ne resta dottore. Ne c'è un currino. Fammi ma ci resta di sembrare un notaio razzi, ma non c'è chi. E stella poco quello tu. Si vanno a sangue. Io non l'ho finire. Io non paranza finire. Io col si cade aqui. É bella, sai fam. Quando nullero alla salsa. O come zetti non la sa sumeno. Fa guardi. Caizio ne vuole stare braviare c'è. A fa baracca se ne tempo. Per la mia camera se ne fa esatto sull'acqua. E suri. O vira não vira nulla. E sembra estirare e era non fare chiamare voi trovare a ma parlare per Cristi facciamo ma cristiani. Ma già saggezza, resti a testa, ama essere favore. Brahma Vimishna, Adcheresu, fai fatto del marito. Faranno confronterà i falsi. Gesù si incontrò sai, non appena non agora.
fa tompony andraikitra eo ampitoratra izany tompony andraikitra eo amin'ny fiangonana tompony andraikitra eo amin'ny firenena azavelanao ho zavatra teo sofinay fotsiny zany fampianatra ary teo gaga ao anatinay zany mba izany mandray andratitra hitsangana hijoro tahaka mistera ho sary maty eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny firenena hanavitra ny firenena Jesosy mihoanay ny fo vaovao fanahy vaovao aza ray manaiky tsy manoa ary manaraka ny tena saotra Jesosy nomenao ambety vehivavy tefibiana Estera izay tsy tsara karesy tsara bika fa tsara fanahy ary satria ho aminy fanahy tsara zay tady eo taritinao anao tsara eo amin'ny fiangonana sy firenena izy naranao Jesosy manapastara amen.
Thank you.